Miora. Tantara no soratany Harivony. Azo lazaina fa tafarina ihany aty raha ny heverin'ny sasany fa tsy ho afitra intsony ny fiainako. Ny ravoravo-tanana avokoa ireo havanay tany amin'ny fiantohana. Mbola kely manko aho dia efa nilozan'ny dada sy neny. Niaraka maty noho ny lozam-pifamoivoizana izy ireo. Dada manana namandry izy ireo no niantoka tao aorianana ny lasan'izy ireo. Noho izy ireo mpinamana tsy mifankafony raha ny fitantaran'izy rehetra izay nresaka tamiko. Ry dada manana na dia hoe tsy manan-karena be makaiza aza dia nahavitany sy falisanany ihany. Niara-notezaina toy ny mpianadahy izay. Ny vadiny dada manana koa moa efa tsy eo intsony. Hany ka dia izany lasa tao vehivavy mikarakara ny ao an-tokantrano. Mety tara kely angamba ny fotoana andaovana ny saram-pianaranareo amin'ity ry Miora, mba ilasaona izany no ampianaranareo da. Izany very dada? Efa mahafantatra an'izany koa ve faly? Aka, mbola tsy nisy fotoana afaka nilasako an'izany taminy. Izy koa angamba ny hainga maraina androany. Ay! Angamba. Niakatra daholo ry Miora ny vidiny entana tany am-potony tany. Nefa tsika tsy maintsy maka entana amidy foana isan'andro. Tsy maintsy mivarotra. Izay no nampiova tampoka ny vola nivoaka tato hatrany. Raha mintsiko. Izay koa ary ange tsy mahalala ny fisondrotany saran-dalana mihitsy ny tamin'iny herinandro iny e. Efa nijery ny famerim-bory izay da vao samy gaga. Izay vao mifanontany. Tena enjana. Fa maika ho aiza marina ho ny faly iny dia nandeha maraina be tsy tony isan'andro ry Miora. Tsy nilaza tamiko izy omaly nareo mianakarana ny farany tao amin'ny magazay tao e. Tsy mifampiresaka ve nareo? Zavatra hafa tsy dia misy dikany mihitsy ny resahanay tao. Ay, hoe ahoana izany? Hoe ohatry ny mitovy mihitsy ny eo andohanareo dahary eo. Ohatry ny kamba namena dahary kibo izany mihitsy nareo. Fa inona no mahatonga azy miteny an'izany ka? Ka hoe ny zavatra tianareo matetika dia mitovy. Ny zavatra halanareo koa dia ohatr'izay ihany. Izy lehilahy fotsiny dia ianao vehivavy. Dia mahagaga marina aloha izany e. Manomboka tamin'ny kilasy fahasivy iny no tena hita. Nitohy hatramin'izao izay manala-bac izao e. Ny sery safidiana mitovy. Dia izao koa ary samy nieritreritra nanao an'ity filière iray ity izay. Asa izay ho afaka. Irareo koa samy ho afaka retsanareo. Engany ery dada. Fa andeha mo magazay amin'izay aloha ka. Efa miatoandro ihany ny andro. Ary indray anga tsy mandeha mianatra androany? Tsy mandeha androany. Ampiko ao ianao rehefa avy mikarakara ny ato an-trano Eny ary. Faly hitan'ny lava eny anaralahy. Mbola vao mijery azy mihitsy aho io. Tena sahotaka be ato. Mba jereo haingana letsy fa ielamba lavalava. Hitan'ny lava e. Tadidiny lahy koa vialo ny numéro-ako e. Efa tia voasoratra amin'ny tanako ity ny numéro Andry. Faly! Efa hoe ny mbola nasahaty izay natafiditra ety amin'ny anjerimanontolo. Ary dia mbola tafaraka ety ihany izay menadahy. Nahazo trano manokana ho an'ny mpianatra toy ireo sasany ihany koa izay noho izay lavitra fiaviany. Izay menadahy tato ato anefa dia misy fihetsika sy fiteny somary mahasorena mandiso an'izany fiheverako izany amin'ny faly. Na izany rehefa atao trano, na izany rehefa any am-pianarana. Ary indrindray ve ny tonga aloha atao trano nefa ndry ary nilaza fa mbola handika zavatra tao amin'ny biblioteka?
Tsy aleo ary ve tonga loto izay tara letsy a. Mba gaga fotsiny ako. Mbola tany tokoa fa avy eo dia nisy nanatitra tamin'ny moto letsy a. Niara-nianatra sy nandika zavatra atao izay dia mba niangaviako izy hanatitra anahy avy eo. Ataovy fa mbola hoentin'ny olona any amin'ny toerana tsy ampoizina any ndry fa manara ihany an'izao olona rehetra tsy fantatra izao. Tsy fantatra ahoana akory faly a. Bandy miara-mianatra amintsika ny izany e. Zaho koa ve dia adala anaraka an'izao olona tsy fantatra rehetra izao. Eny e, na dia izany azo. Anga fantatrao daholo ny toetran'izao olona miara-mianatra aminao rehetra izao. Efa piresaka amiko aho izany. Sady izy ange bogozy sady mahafinaritra amin'ny toetrany. Inona? Mahafinaritra ndry hoe ny fianarana aloha aky atao tsara ary miora. Mahay mody mahafinaritra daholo ireo lehilahy efa ho zato ao am-pianarana ireo rehefa te hampiresaka ndry. Dia ho alaindry ho namana daholo ve raha misy izany? Shi, ela kosa izany. Inona izao mahasarotiny an'lahan'izay namako any? Tsy izay azon'lahy namana koa ny eritreretina fa efa mba aty amin'ny oniversite ngentsika izao e. Tsy mila an'izany namana izany za miora. Ataovy izay ataondry dia avy eo anao an'ilay devoir de groupe nasain'ilay prof nijereny. Aleo atao miaraka fa tsy hitako mihitsy izay lazaina raha raikitro ny fanontaniana raha pitsoko. Ka ela ihany mandrisitra resaka eo foanako. Ka tsy haiko aky fa tsy te hanandratsy aky za. Mahatsiaro ny tenin'ny dada foana hoe tandremo ny fiainana any andrenivohitra. Tsy hitako mihitsy ny hoe inona ilay zavatra ratsy ataoko raha manana namana izao. Aok'izay ka, aok'izay. Nandeha ny fotoana. Nandeha tsara ihany koa ny fianarana. Na ho azy izany na ho van'ny faly. Izay ny tombony azo tamin'ny arahana eny anaraka filiera mitovy. Afaka mifanampy. Azo lazaina hoe mifameno mihitsy ny fahaizany amin'adahy. Mbola toy hatrany ny fifaninanana masina taonay. Ahazoany ny loha laharana ao am-pianarana. Iza koa izany miantso azy izany? Andraso hoe? Allo? Ay dada, manahoana? Salama tsara izay ka, ianao manahoana? Tsara izany. Tsy maninona izany e. Mba miafy koa anie indraindray e. Tsaramaso foana nataonay laoka tato. Misaotra natsiaro dada. Lazaiko izy andefa telefona rehefa tonga e. Izay ary e. Bisous. Tsy manadiny miantso ahy mihitsy ny dada isan'andro. Manana fotoana foana izy. Eny fa na dia 3 sekondra azy iresahana amiko. Asa raha manao an'izany koa izy amin'ny faly. Zay. Andeha aloha andro an'ity tsaramaso ity ka. Mba malemy ity rapitso maraina. Mba ho hafa indray ny laoka aorianan'izay fa mandefa vola ho ny dada. Ay, efa nampiretin'ny lany afo. Somary ela koa ilay mpivarotra fa mbola maromaro mividy teo aminy. Sady manakalo famerim-bola. Ka eo amin'ny mpivarotra daholo ny olona miantsena sady mora anie hoe no mahay mandray client koa izy. Miavaka mihitsy izy e. Tonga dia naretriko fa ndry kosa ve avy any an-tsena vao hanao an'izany indray ka. Ho masaka ve ki ny laoka iny? Sady zara riva alifaly andeha. Sady sika hiaraka mba handehandeha ho any amin'ny vilany mba hijery an'izany fety mahoraka be an'izany. Io indray faly. Tapahany foana izay mba tiako tenenina. Tsy avela manohy mihitsy ve angasa. Tsy voazao izany ataony izany. Miora, NG ve izany e? Ino ty mahavariana tampoka e? Za ange ho asaika mba hiaraka amin'ny namako raha riva e.
Namana isa amin'ny manahaka izany atao ka ndry ihany aneny ny angavy anahy hoe hiaraka andehandeha any amin'ny villa rehefa mba misy fotoana e. Dia izao a occasion be zao. Ka raha manaraka miaraka aminao makany ka tsy raha riva. Za nge tsy mpivoaboaka izany koa miora e. Mba misy fety ohatran'izao dia toliana fa inona moa no tsy mampazoto andry e. Ka za mba te hiaraka amin'ny namako mba io fotoana mba mahafinaritra raha ampiarahana. Ay ve namana lehilahy izany e. Ieko, fa ny andro faly koa ve izany raha tsy lasaina amin'ny atsipiriany tsy takatra e. Miaraka sika raha riva kia. Dia hoeto miaraka amintsika izany namandry izany dia mba miaraka e. Tsy maninona anie izany e. Izany mba faly teniny e. Atao ahoana koa ny hoe ampiaraka izay dia eo izy. Dia mazava raha nga izao fa tsy tia niaraka amin'ny lehilahy mihitsy a. Amin'izay koa mba ho fantatro hoe iza amin'ireny lehilahy ireny no tena namandry e. Tsy mety izany e. Tsy mahazo aina amin'izany ny zanak'olona. Fa inona no tsy azony aina amin'izany e. Anga mieritreritra anao zavatra hafahafa lery. Ela koa nga ohatra ny zazakely. Tonga dia itsiko raha mbola tsy takatra io loha kely tsy motilalahy io. Raha hifanoroka ve izany izay izao dia eo amasony lahy. Raha tsy elahy moperako. Lava be izany ka. Sady mbola be zavatra ataondry. Rehefa masaka ny sakafo dia miaraka sika. Omeko indri ny telefona dia atsondry izany namandry izany raha te hiaraka amintsika. Rehefa tsy mety moa izy dia manaraka indray izany nareo mampiaraka ako. Oka izao ka. Aleo amin'ny manaraka izany izay mitady fotoana e. Haintsika halamina foana anie ny zavadrehetra e. Mandeha tsara ny fianarako. Ny fianaranay moa izany e. Fa arakaraka ny tombon'ny taona no atsapako fa misy ny tsy fahampiana eo amin'ny maha olona. Tsy ampy fitiavana. Ny toetrandry dada sy neny tato am-poko efa voasoloan'ny dada manana. Fa ilay fitiavana tsy haiko ambara hoe toy ny inona. Izay no toapanga amiko. Sy para ny faly foana manko izay olona miaraka amiko. Ekeny eo am-boalohany no fiarahana amin'izay lehilahy tiako. Fa aty afara misaraka foana izay. Natezitra sy nampifamaly anay mihitsy tamina tratrarako ny zavatra nataony. Mba omeo aly sy ny telefona hiantsoko an dada. Izao ve? Ie, izao te hiantso azoko. Manana kredi aty fa aza matahotra e. Te hanindrana mihitsy kay dia mody hoe. Andray, tsy mieritreritra an'izany aletsy a. Mba malahelo azy ako. Kredi efa nomen'olona efa ela ary tia ny voatahiriko taoko. Omeo aza ny kredi izany ampidirako azy e. Ela koa. Angatahako amin'ny dada koa ny hividianana telefona fa ela mampifilafila be ohatran'ny inona. Ty e. Anome any moa koa ela be ohatran'ireny ireny. Ohatran'ny tsy fomena ilay zavatra. Tao tsy miantso indry e. Fa lozandry mijery an'io telefona eo fotsiny. Ka mbola apiditra an'ilay kredi re za. Fa inona mahamaika sy mahafahafa ny lahy ty e. Misy zavatra fenon'ilay ty mihitsy ny angamba atao amin'ity telefona ity ka. Andraso aloha hoe jereko. Io ary. Ino ty SMS tavely ty zao? Izy rero ny tsy voafafa angamba. Aty amiko foana ny maso mifaly. Aleo vakiny ty. Aza dalaina intsony a. Avelao hifantoka tsara amin'ny fianarako aty. Sady efa manan'olona miaraka amiko koa ane. Efa nilazaiko anao izany. No sady bedin'ny anadahako koa. Zay. Avelao miora namana fotsiny. Ay izany. Ela be miora. Zay ve mbola tsy tafiditra foana izany kredi izany e. Inona reto mesazy hitako reto ry faly.
Misy anarako io. Ano a? Mba zao kely amiko e. Inona no azavaina Ndry? Tsy efa tokony takatry Ndry ve? Kay ohatra zao foana zany nanaova lansy rehetra miaraka amiko hatr'izay. Andefasana la message lainga amin'ny anarako foana. Aza dabodabofa Ndry ohatran'io moa za e. Ka masosotra ka. Fa maninona zao tsy avelana miaraka amin'ny olona mba tiako. Fa maninona? Ka za nge miora. Fantatro ny problème lahy io e. Ela tsy manana namana io mihitsy. Tsy haiko na sarotan-kenatra na fatahorana vehivavy tsotra izao na tsy haiko. Avelao mba hitiry faly a. Avelao mba hanomboka hanana ny fiainako. Ela koa mba manaova ohatran'izany de vita e. Efa mba samy lehibe sika ka tokony mba efa hanorina ny lalantsika avy. Miora. Mifona. Haiko fa tsy nety nataoko Ndry. Raha fantatry Ndry ngamba ny atopoko de mety mba hicomprendre anahy ngamba Ndry. Ka lazao ary. Iza ary no afaka izarany lahy an'izany zao ka tsy zanam-pavony lahy ihany. Aza tsona an'izany tsony a. Fa maninona? Reny fihetsika rehetra toa hafahafa reny. Reny message nataoko tamina Mandry reny. Maninona? Tiako Ndry miora. Zany no aton'ireny fitiavako Ndry. Tia hoe lahy? Eno a. Asarotam-piaro zany reny. Mamelaky a. Miredareda loatra ny fitiavako Ndry. Mila tsy voatotro ny fakapanahy ato anatiko. Mbola isaoko ny ao ambony ary aloha hatramin'izao tsy lasa lavitra loatra ny vokatra izany. Mbola nahatohitra fakapanahy. Tsy misy de fahotany lahy zany amiko e. Ny fotoko tsy mahalala ny tsy tokony atao indraindray. Tsy mindry raha lazaiko hoe efa fonosika niara-ny lalao tamin'ny mbola kely a. De efa hafa ny fitepon'ny foko Ndry. Faly a. Oka misy ny aloha zany resaka izany hijanonany ka. Iantso any dada. Aza lasainao any dada re izany zavatra izany a. Mba miangavo moa e. Aza matahotra lahy fa ataoko tsy ambaratelontsika izany raha nadahako a. De izay akiny ny ainako a. Ndry moa mba namako vehivavy afaka hitantarako an'izany. Ndry koa ny noko fa mety comprendre tsara ka azoko fahaolana. Ve aky e. Fa tsoriko amindry nefa. Fa ohatrany tsy de nahataitra loatra aloha le izy e. Fa ahoana? Eny. Za rery nefa nahatsikaritra zavatra hafa fa eo aminareo ne. Fa ninona zany moa? Voalohany indrindra, vao mariky ny mpiara-mianatra amintsika fa tsy misaraka mihitsy nareo n'aiza n'aiza. Tsy ny tena anton'izany. Izy aky manara-body afoana. De rehefa tonga alohany an-trano a, toditra ny fanontaniana. Rehefa sendra tara fodiana indray koa, vao maika matin'ny adikadina. Tena hafahafa mihitsy ka. Ka zay manko a. De manaraka an'izany koa no jery ny Ndry efa iny miresaka amin'ny lehilahy iny Ndry. Mahasika ery. Voadinika eny izany. Marina feky izany. Eno a. Ndry nga ahoana? Efa nisy fotoana nisy lehilahy nilaza tamiko hoe iny angamba mivady ny zokiny. Fa baraka mihitsy ny amin'ny ataony aky. Fa inona aloha le vahaolana eritreretindry fa afaka ataoko e. Zao aky a. Efa fantatry Ndry izay ny olako. Fantatry Ndry koa ny mety ho am-pony faly. Te hiaro ny tenako any sady te hanampy azy e. Tiako raha mba Ndry ny olona miaraka amin'ny faly kia. Hiaraka amino e? Eny kia. Zany aky mbola tsy te hiditra amin'izany resaka fitiavana izany e. Sady tsy mahita hevitra ankoatran'izany eny kia e. Fa tsy mety angara ohatra hoe raha misaraka hatrany fotsiny nareo ka. Ny fahitany Ndry isan'andro koa ngeky izao ny hitako hoe mahatonga an'izany. Zay zao ny hitako fa mety.
Efa nieritreretiko mihitsy n'izany fa ny olana amin'izany dia mifantaniana petraka dadan'ny antony isarahanay toerana. Izy manko mbola miantoka manontolony aminay amin'izao. Sady na isara toerana koa aza ny ankizy izay fantatro tsara faly. Ho tongavany ihany foana. Olana ao anatiny ao mantsiny izany noho izany vahaolana ao am-poniny mahafahan'izany. Eo moa kia mba miangavy amin'ny mba ataovy ankizy iarandry aminy a. Ka sarotra be an'eky io azany. Sangeky tsy haiko tsony izay ilasana ny mahazo ary rehefa eo anatrehany. Lasa matahotra azy ihany efa indraindray koa malahelo. Tsy haiko tsony e. Zao ary mampinamana antsika roa sy tamin'ny tsy niafafandry tamiko dia ezahako atao ny fanirindry. Amin'ny mahavehivavy akoho dia tsapako izany akia. Ay, tena misaotra betsaka kia. Tena namana marina ndry. Fa zao nefa tsy mampana tena faharetan'ny fiarahanay a. Ezaka hitady vahaolana miaraka ihany tsika mandritra an'izay fotoana iarahako aminy. Za mino marimarina fa mpiova azy ny fiarahana amin'ny olona ka indrindra raha amindry izay mahalala ny fiainana. Tena misaotra kia, tena misaotra. Sarom-posaina ny andrifa ty tamity. Manao ao ny faly. Manao any ianao? Iza moa? Namako letsy io a. Tsy efa nampahafantariko an'la ve izy e. Efa olona mpiaraka mody amintsika isan'andro ve moa dia tsy tadidiny lahy foana avokoa se. Haindry ihany ako. Rehefa ety an-dalana angamba mba miresaka izany e. Iatongavako any amin'izay alezo ny masaka tondohako. Mba mila mijery lalana kosa e. Mety andona potony raha valiana loatra ohatran'izany e. Za nefa efa ela ny nahafantatra hoe faly ny anaranao. Ianao koa. Marina zaniko. Fa tonga aloha fa misaotra anareo mba handray lalana tamiko e. Ay, velomaka indria. Velomy miora. Fa iza moa ny anaran'iny vehivavy iny amin'io? Yanika lesany ny anaran'iny a. Ay no. Izay vao tadidiko. Hitan'la, ilahy mihitsy tsy te hampiasa saina. Efa mambolana zao ny iarahanay sy Anika. Izany no tena hoe manoatra no rem-pivady vao re. Isan'andro dia tafahoana foana, miaraka eny foana, na any am-pianarana na eny an-dalana na any an-trano. Izany ve natao hoe mpifankatia? Fa na izany aza tsy afaka atao tsaiko mihitsy ny endriko miora indraindray rehefa le tafiaraka iny zahay sy Anika. Asa hoe fa maninona nga? Valy fa iny ary malasamborona ny lahatsy e. Angasy andeha any am-pianarana indray tsika. Indri efa tonga. Andeha tsika ka. Ka andao ariko. Efa tara ihany eny izao hoe. Hono akeo i Anika. Hoe ahoana? Nefa oka ka. Andao aloha andeha. Somandray ny andro. Mba vita aloha iny ny herinandro mavesatra be iny. Sare zao. Hita ihany ilay niara-nianatra sy ny niara-niasa tamin'ny faly taloha ireny. Aleo mody dia mba miala sasatra kely, mba matory aloka. Ny olona toa manalaza ny amin'ny fisotroana, manao somba manifika. Samy manana ny fanalany azy tokoa. Ny any torimaso no tiako ampiny, ny avisanana izao no tiako hiala. Fa tsy faly ve io hitako anaty bary io? Mitabataba amin'ilay mpivarotra. Andraso hoe? Tsy andositra izany za zandry andeha maloto kely fotsiny aloha. Ty tazomo ny karapanondroka raha tsy mahatoky ela.
Tsy mandositra izany izy ry sefa miaraka amiko a. Fa Miora? Ndry ve kio? Tsy poitra indray le zandry a. Dry, fa ahoana ry faly a? Inona aloha sodry e? Ay, ekay. Atao jus naturel lesiny anazy a. Dia ny anahy ampio an'ilay ohatran'ilay teo. Consommation ray. Oak'izay lesy ry faly a. Tsy efa ampy ve zay e? Tsy ampolaniana fotoana ionatsika eto aneky izany bavisery malalako e. Andao ody ka. Ary aiza anika? N'izy ihany. Avelao izy ihany. Miora. Faly be a. Sady faly aho malahelo. Sady faly aho malahelo. Sady faly koa moa ny anarako. Miora. Ye! Aty amintsika daholo anie mason'ny olona e. Mangina ianao ka. Tsy mahalala menatra ve ianao e? Manino izany lazandry e. Zaho eo aty e. Tian'la loatra ny toaka dia izao nefa rany. Oviana nanomboka nanao an'izao e lahy. Nanomboka tamin'ny tsy nahitako ndry. Tsy haiko koa izy nahazo aho fa sombain'ilay kalanika iny no fahadiovako a. Miora, tarenana tena ndry e. Faly a. Mampalahelo indray izy ty. Lasa mivary lava amin'ny toaka. Tsy mahafahatena intsony. Efa hito ary aho dia hajanony amin'izay ny toaka e. Andao amin'izay andeha tsika. Marina. Ho any aminao zany ody androany. Ateriko any an-tranon'ny lahy e lahy. Miora. Ka. Fahatsoky ihany aloha anika fa tsy aiza hafijoko ty faly ty. Nefa tsy maninona fa any amiko ary lahy mody izao e. Fa endry tsara dia tsy mitabataba. Dia izay tantaraiko andry izay ho any ny ainako isan'andro akia. Izy moa mahamoatra izao foana. Izay mihitsy nandrisika hiara hipetraka aminy karakara azy. Fa nga tena tampona mihitsy kia. Mbola tsy izy tahitandre androany io e. Mbola manoatra lavitra noho io. Efa indroa izay ny raisy-potsiny teny an-dalana. Mifantsikarotro dia rehefa midelila izy teny anarandry foana ny avoaka amin'ny vavany. Ay ve kia. Eno a. Za zao mieritreritra fa milamina ny fiainanareo. Dia mba adinony tanteraka. Rehefa maraina izay tsy mba misy mifampiresaka izany. Nisy fotoana efa saika hiala fa ontsa ihany ny foko mahita azy toatra ny voakapoka lasa saina lavitra izany. Nanambitamby azy aho fa indraindray voakasy ny tanana. Andre kakio. Nga lasa mikasy tanana koa izy. Ie. Fa ny mahagagaky dia vao maika lasa mialatsapaka tao anatiko ny fitiavana azy Tsy toy ny ainako sy ilay niresahantsika tamin'ny voalohany hoe atao sarimihetsika fotsiny. Lalina kia izany ry anika. Izany sitrana izany fa ndrifin-drano ny aretiko. Inona re izany no vahaolantsika amin'izany e? Tsy haiko akia. Ny zava-misy izao dia mbola tiany sy tsy afaka ao am-pony ndry. Dia efa nambarako andry koa izay ny ao am-poko. Tsapako aloha fa nisy adosoko ny nanapahako tampoka ny fifaneraseranay e. Na i dada raha somary gaga ny tantarako an'izany. Fa nga efa nitantaraindry? Ka tsy nitantarantsika ka fa ny tsy fionanay da fotsiny. Ay ve? Ie. Lasa niteraka alahelo tany am-poniny tsy fahitany atampoka.
Angamba izay no natafalatsaka azy tamin'ity alikaoly ity, anony amin'no ny eritreritra. Raha kiako. Ay, i Miora, Yanika. Ay taitra elahy, ahoana, hinana lasopy, anaovako mango. Izany olo letsy a. Miora, hinana raha hinana koa ianao. Tonga dia ataovy antsika telo izany akiry Yanika. Sendra hikaroka entana aty andrenivohitra fotsiny akia. Manao ahoana nareo aty? Aizy faly? Salama tsara izay ka. Ngamotsy efa nilazaiko ny dada fa efa samy manana ny tranony anie izay e. Ay, marina moa. Tsy tadidiko e. Tsy hita fa efa antitrako. Dada efa antitra, izay efa lehibe. Marina izany. Tsy avela amin'ny fotoana tsy ovy e. Manao ahoana letsy a? Mba mamangy vangy lisany ahy e. Ny resaka lahy mihitsy izay mianaka teo zao. Ary avy aiza dia ho aiza izany? Eny marina ho ah. Ho aiza maraina lahy? Avingy endry vetivety e. Azafady aloha dada fa misy hafatra kely ampitaiko amin'ny Miora. Ny hopitaly vozao aneky Yanika e. Fa maninona? Lava be zany ka aleo andeha hoany aloha dia makanesana rehefa avy eo. Atsoy aho. Dia ahoana dady io? Mba apresao eo loky izy. Eny avoko. Manahoana antsenao dada? Za ngamba andeha kely aloha fa somary maimaika kely aho. Mitondra hafatra ho amin'ny Miora manko ny tena nalehako teto. Ay, fa mba toroy aloha misy an'lay e. Aleo manahaka dada. Tena mbola somary maika kely neza io e. Manoatra no ren'olona efa manambady aman-janaka ireny fitotototony. Raha mba fantatrao manko ry dada. Izay fahasiporan'izay akinona tonga anay nakany amin'ny dokotera. Kanefa vatany voahitany dia nasainy maika nakaty izay. Fa famaly nareo tamin'ny maraina tamin'izy tratra izany malaise izany ka dia efa fanao ve izany? Tsy fanao izany ka. Izay moa tsy dia mifampiresaka firy. Elany tsy tia miresaka aminy dia mankarary ny fony e. Fanampy izany koa moa ny ataon'lahy rehetra. Ny fiovaly rehetra. Raha maninona io zanak'olona io dia hita mbesatra ao an-tsain'lahy izany. Eny e, tsapaka any anie izany fa sarotra be amiko ny ala amin'ilay izy e. Tsy voabaiko intsony aky ny fanahyko ny Miora. Faly fa aiza? Aty amin'ny hopitaly ianao Yanika. Hopitaly? Aza mbola manao ezaka be aloha ndry ozy ny dokotera e. Mbola fizaka ndry. Miora, fa naninona? Sepitra ianao dia nentina tany amin'ny dokotera dia nasainy nentina nakaty. Izay voatadidiko. Faly aza miteny intsony aloha ndry fa lasa reraka indray anie ndry izany e. Dia toniny eo aloha ny fihetseham-po fa ndry ihany anie ny fanafody mahasalama ndry e. Marina izany akia. Ataovy aloha izay ahasalama. Tena mampalahelo any mahazo any Yanika. Dia misy adzoko ve? Ataoko izay rehetra vitako ahasalamandrika iry Yanika.
Tena noho ny fiangaviako azy ihany no nahatafiditra azy amin'izao. Efa vita ve izy ato miora? Ay, ianao. Ie, nandamina kely ny programaka ary amin'ilay asako ary satria so dia manenjikenjika be. Efa vita velony sakafo marary ao e. Efa kely sisa re a. Za koa ny afaka manampy andry. Ianao mihitsy na ary moa no tokony ho eto zaoko. Fa inona ny lahy moa io marary io? Marina tokoa izany. Miora, aleo ataoko akia. Aleo fa ataoko. Tsy maninona aloha izao fa aleo karakaraiko dia za ihany no manatitra an'ity sakafo ity ihany e. Avy eo ela manaraka teoriana miandry azy raha alina. Mifandimby eo tsika e. Fa ono aloha. Fa angamo izy io tsy mba manana fianakaviana aty e. Za ve nanontaniana lahany nefa nareo ary nefa ohatry ny mpivady mihitsy. Ka sainy eo le sarara miresaka e. Sady aleoko hoany koa izany e. Vitantsika io. Sika ihany napiditra azy amin'izao. Avy aloha ampio anatsofoka an'ireto sakafo reto anaty arina e. Ao are. Ie, zay. Fa miora. Io ary tia faly fa mitady ampiresaka indray. Vita ity aloha e. Aleo andeha amin'izay. Tonga any ela. Mazava ho azoko. Ay tongotry. Manahoana izy ato? Io mbola matory be io foana indray e. Tsy mbola taitra mihitsy ve? Taitra ihany izy teo ka. Fa nanome numero ana olona fianakaviana iray izay izy. Iza hono izany? Zoky noho izy io fa efa natsoky ka. Dia nilaza fa afaka miandry aty hono izy. Ay kosa. Fa Maninona? kay zareo ki avy any ambanivohitra be any. Izay olo izay zao avy any no niainga. Fa avy aiza? Avy any andrefa nanjozo be any. Fa izany eo ihany fa le nilazain'ilay dokotera nizahazo teo koa no tena nahakivy anahy. Fa ahoana ozy izy? Mbola mety ahatra kely hono izy ity. Mila manao scanner ihany koa fa misy zavatra hitan'ny dokotera koa. Izany very faly. Dia ahoana izany? Eo indrindra kisiko izao koa. Tena vaky mihitsy ny aky ny lohako e. Soa aloha fa isy an'izany havan'izany e. Nefa ialahary milaza hoe avy any ambanivohitra ilay olona. Asa kiko. Sao dia mba reny patronomba reny kosa. Aleo resahana izy rehefa tonga e. Mba ohatran'ny olombelona ery ity faly rehefa tsy misotro toaka. Na ny fitafy aza mba niverina ohatran'ilay anatahako fahiny. Ndry, fa inona kiny andiny indribe ana ohatran'io? Fariana le tsy mandinika ny fiainana. Maninona kiza ny fiainana izany? Dia za ve nijery indry? Ny ahy izao misaotra ny fiainana satria nomeny hafaliana. Sady raiso aloha ty e, sotroy. Fa maninona no hoe nomeny hafaliana e? Ho izao koa. Mba afaka nampiona antsika izao indray koa. Tsy tandry amin'izao endriko supoziko izao ve? Hitako aloha e. Ny fiainana tokoa moa izany no nahatonga an'izao. Eny, mety sy ny fiainana marina kay fa ndry mihitsy e. Ny alany adalany e. Inona izao ny voka-tsoa azo tamin'ny fisotroana be nefa e. Ela manontolo ny simba, ny tena, ny saina, ny fanahy. Dia jereo koa nahazo any anika. Nandaozandria tampoka neky nahatafalatsaka anaty alikaoly e. Za efa ranom-boankazo sisa ny sotroako izao. Rehefa mama taloha teo
Adiniko daholo ny alaheloko vokatra izany. Miora, averiko eto indray fa tsy nisy fotoana nanadinoko Andry izany. Tiako anie Andry e. Eno ahy e, nisy adisoko aloha ireny e. Ifonako fa na dia izany aza tsy azoko e lahy. Nataoko aza hoe afaka miaraka isika. Naninona mbola nirahan'lahy anika? Na za aza anie mba manontany teny e. Dia avy eo aho nahatsapa-nenina. Aza maninona mifidy izany e. Torohevitra ho an'lahy fotsiny dia izao a. Hatsarao ny fifandraisanareo rehefa sitrany eo izy. Efa izy ny anjaran'lahy. Mbola tsy resy lahatra amin'izany aho Miora ka. Ny maharesy lahatra aho dia ny fitiavako Andry ao anatiko ao. Faly a. Aleo aloha hijanona any izany resaka fitiavana eo amintsika izany fa sao hampisy olana hafa eo indray e. Sady tsy te hamadika ny namako aho. Ka Andry eo any tiako fa tsy izy e. Avinge e. Tantaraiko Andry hoe inona ny antony ilazako fa samy hafa mihitsy ny tsapako rehefa eo alohanareo aho. Avy eto akaiko eto moa e. Tantarao ary dia sady manadio an'ireo teo tiany aho e. Atsa no vetivety moa io dia avy e. Faly koa. Sady ohatra ny te hatory tampoka teo aho izany. Efa maraina ny andro. Andriamanitro, inona ty nataoko? Inona ty nataonay? Te ho sanatria ve niaraka teto izay sy faly e? Izy ty jereo fa mbola tena miesina be. Andray kosa e. Andeha aloha andro dia hiomana any amin'ny hopitaly ka. Miora, Hoay, efa taitry-ndry. miesona ny garidako. Nanao ndry? Zaho anie tsy mahatsapa hoe maninona loatra e. Rehefa misy mifetsehana voasahirana. Fa mbola tsy mahazo manao reraka be aloha ndry ozy ny dokotera. Dia roviana kiony any afaka mody. Rehefa salama tsara ndry vao afaka mody tsika. Dia ahoana kizy izany? Tsy fandaniana be ve izany? Sao dia azo tenenina ny dokotera dia any an-trano iray toizana ny fitsaboana. Nareo ve tsy reraka miandry anahy e? Moa vola lany mangony fotsiny. Tsy izay irery angeno eto hoe angamba mbola tsy hitandry le rahavavin-dry. Efa teo izy. Ie, efa teo izy fa mety mbola natory-ndry tamin'ny fotoana natongavany. Sady izy ary niandry-ndry teo alako. Sady mbola nisy analizy natao koa nge. Inona indray izany? Za koa efa te hahita ny faly a. Aiza marina moa izy e? Manahoana izy izay? Mbola misotrosotro? Efa tsy misotro tsonky izy a. Any izy ihany ka mba endry tsara. Tokony ho avy aty koa ary izy zaiko. Fa oak'izay aloha le resaka ka. Maka aina tsara ndry sao reraka eo. Nareo izany ny fanampy karakara sakafo ao an-trano? Oak'izay ho aloha. Sady sao dia tratra ny dokotera eo tsika miresaka be eo. Allo, ahoana dada? Inona ny vaovao? Ka niantso anareo aho fa atao nangingiana nareo tato ho ato firy andro zaiko. Somary sahirana kely zahay dada. Izany e, tsapako mihitsy ka. Nareo da mihitsy ve izany ny sahirana? Ie, misy zavatra karakaraina dia samy sahirana. Fa ny anao any aloha manahoana ny tsenao e?
mba milamindamina izy ato aloha ka. Sady efa mahay miasa tsara koa daholo etsy avaratrano mba nalaiko hiasa nampy ahy. Tsara kosa izany koa. Za koa rehefa mba malalaka andeha hidina kely ihany ry dada. Mety mihitsy izany. Ady misy olona manontany ansia foana nge aty e. Tovavy le izy. Dada koa, mba iza ary izany? Tongava aty dia atoroko e. Fa zay aloha e. Miantso eo amin'ny mora koa manko. Nareo koa moa izany dia tsy raitra antsoniko. Fa naninona marina e? Rehefa miakatra manaraka any dia mba any amin'ny sendra iny mamatana. Eny re, tsy olana izany e. Inona no lasain'ny dada teo ry faly? Mba niantso fotsiny izy fa mangingina hono sika tato ato izay ko. Eto vao tonga saina. Maninona moa raha any aminy sika nindram-bola anaovana ny analisy radio any anika e? Dia inona nefa no antony ho lazaintsika aminy? Toa mbola tsy sahana ambara ny fiarahanay sy anika ka. Tsy maintsy anontany manko izy hoe inona ny ilany an'izany vola izany. Maninona nefa e? Vonjena ety ry faly e? Eny e, marina aloha izany e. Fa andraso hitady vahaolana hafa soa mahita ka. Izay aloha no hitako tsara indrindra sy azoko antoka amin'izao fahamehan'izao koa. Izany tsy mandà fa sady hitady vahaolana hafa ihany sao dia mba mahita ka. Aza ela ary fa sao tara loatra a. Za afaka andresy lahatra tsara ny dada. Fa hono ary faly? Ahoana izay? Inona ka na tonga restory be omaly dia nanina ialahy no lasa teo akaiko fa tsy tadidiko. Ay ve, fitiavana no nampiray antsika miora. Andray kosa ary faly e? Trano faly. Izy mihitsy dia vavahady azo teny tadiavako azy. Nefa iza zany olona hitako mamafa tokotany io? Tsy faly io ka. Vavy mantsy ny fahitako azy. Mety mpanofa trano hafa angamba ka. Aleo antaniana aloha dia ho hita eo e. Ody eo. Manahoana tompoko? Inona no azoko hanampiana anao izay? Manahoana tompoko? Tsy ato angamba ny trano misy amin'ny faly azafady? Ie, ato ka. Ato izy no mipetraka. Ay. Ie, mandrosoa aloha e. Za koa tsy mahalala fombako. Mandresaka anao eto tokotany eto. Za aloha ny dadan'ny faly e. Ho dia hoe gaga ianao tonga dia samy miditra fotsiny a. Faly mahafantatra re a. Dia mipetrapetra fa izy atao atoandro vao tonga eo. Mbola niasa. Fa misaotra betsaka anao marina ary dadan'ny faly tamin'ny vitanao rehetra. Vitako rehetra? Sika marina moa izao vao mifankafantatra e. Za no... Dada! Oi, dada! Tonga aloha e lahy zany. Ie, narava aloha fa tapaka ny jio. Fa efa ela nga dada ny teo e. Naninona tsy niantso? Iantso aninona moa ry faly a? Mba nasaina ny tsenaina koa. Anga za dia efa antitra be bahana ny tsenaina e. Sa amin'izay mba misy iomananareo? Iomanana ahoana moa? Hoay e. Izy mifampahafantaranao ny tenanao ry mademoiselle a. Sa moa madame zany? Ay, za ho any anika e. Za no... Madama faly. Ahoana? Ie, marina zany ry dada. Izy no vadiko atsoatsy. Efa miaraka mipetraka moa izay. Voatery moa zany izay satria fa hoaizy dada izany. Aleo andeha fa tsy tia rary fo amin'ny fahadisom-pana tena nahitako a. Nasaika ho any amin'ny miora koa za dia mbola misalasala indray no any so sendra ny toy izao koa. Mipetra aloha ianao dada nazavako azy a. Tsy tian'ny fanadiovana tena sy a. Diso fanantenana ny amin'ny sy a. Dada. Zao no natenaiko anareo aty andrenivohitra aty. Dada, enoy aloha zahay. Roa minitra fotsiny ne. Avy eo ianao afaka mandeha raha tsy tia hijanona.
Voalohany indrindra efa ho vita ny fianarako. Efa mamarana ny taonako aho izao, dia sady miasa ihany nefa. Mikasika ny anika indray dia efa natao hiara-dia izay, satria raha tsy izy tsy ho fantatra ho toy ilay faly nahafantaranao azy taloha intsony faly. Eny mety efa tsy ho namanareo intsony mihitsy aza angamba. Nanavitra izy ry dada, nahalalako an'izany tena fitiavana izany, ary izay no hakako anazy ho vady. Dia efa izay nambarako anao izay ilay izy. Sady ifaly koa no nanavitra ary dada ny faly izay anie no antony isaorako anao tamin'ny voalohany teo e. Ay, Yanika, faly Hoay, ay dada ato, manao any dada? manao any ry? Saika ho any amindry mihitsy aho fa mbola taraiky eto e. Sady nahita an'izao vaovao izao koa moa. Ay, vaovao inona izany? Nanao ana marina aloha ndry Yanika. Efa tsy maninona ka, efa maimaina tsara mihitsy. Vao avy nivoaka ny hopitaly ange izy io ry dada e. Fa mbola manatitra ny fisaorana anareo aloha e, indrindra ho an'ny dada ny faly, ary arotiko eto izany. Fa inona hono no nataoko e? Zary izao vao nafantatra anao. Aza vao tsara mihitsy aloha ka. Sao ry dada, ianao no navonjy azy. Tamin'ny vola nomenao anaovana ny analyse scanner nahafahana ny tiliny aretina mbola saika hikiky ny ainy. Voasoro kara-potoana izany ankehitriny. Ainareo dà izany nandainga tamiko Ka voatery izay ry dada, sady maika koa moa. Aza matahotra dada fa hosoloanay tsikelikely eny ihany ny volanao e. Mahay manafy ny zavatra aloha nareo e. Asa enina koa izao ny surprise ho hitako amin'ny ora. Ndry, fa maninona koa ty Ndry? Ninana zavatra be menaka koa aho omaly dia hatramin'izao misalebolebo foana. Andremo izany anaka. Tsy voavaliko aky ny nataonareo tamiko mbola veriko eto indray. Sendra nahita ny sandam-bola lany tany amin'ny hopitaly aho teo. Latsaka ny ranomasoko satria ny arahantsika nahita fa na ny rahavaviko aza tsy nahavita firina navotana. Indry ny solo ny rahavaviko aky Tsy maintsy nanao andrena kia. Za angeny napiditra ndry tato amin'ny fianakavianay e. Na tonga ndry nahazo an'ireny aretiny ireny. Rarina aky ireny na izany aza aky tena be loatra ilay izy nanofandry fiainanay dakomanga fotsiny. Zary moa nahazo vady tsara sa zako, sady ny tombony ho dia za mihitsy ny nampianatra azy ny fiainana. Mba mampime koa ndry ka marina zaniko. Raha tsy nisy andry marina re nanahoana ny fiainaninana tahako iny e? Asa re, fa efa lasako tanteraka izy aloha zao raha ny fahatsapako azy. Miandry ny ofisialy ny anay sisa. Dia ho tonga soany ele andro malaza kia. Ay ve ato daholo ny malalaka rehetra Elako. Ka tiako be nareo koa, na ny malalako na ny baviko. So hijanona hisotro ary lehilahy dia niova taranja lasa mifoka. Aiza koa aky miora, mba faly ako. Fa ahoana e? Nisondrotra ny postako ao am-piasanako, hanampy antsika amin'ny fanangonana ny hoenti-manana amin'ny raha rehetra aky izany Za koa angamba reto aloha andeha fa mbola andalo ary an-tsena ary Eny ary andao aky Herintaona izay tsy maintsy nialako an'Antananarivo. Nialako ny fiainako taloha. Nanova ny fiainako vaovao tanteraka. Atao ahoana fa na dia nalahelo azy dada dia izay ilay fiainana e.
Efa nahazo asa koa moa aho na dia aty amin'ny faritany aza ka tsy olan'izany. Falisanika kosa lasa nanampy any dada. Efa sambatra izy ireo satria efa naorina ny tokantranony. Izaho koa tsy ambanin'izany fa efa andalana hananano ahy. Ay taitra ny zanako, avy aty amin'ny eny izany loviko izany. Na tsy niriko azy indri, na tsy naposiko ny nisy indri dia tiaviko satria inoako fa natao anisan'ny fiainako. Miora. Tantara no soratan'ny Harivony.